Ivadika eo amin'ny taranja ady totohondry isika zay mbola misy olana goavana ankehitriny ny ao anatin'ity taranja ady totohondry satria dia tsy misy ny fifanantonana eo amin'ireo samy mpitantana ao anatin'ny federasiona fa dia angazety sy amin'ny alalan'ny aina amanjery ny famalin'ny rotota ka tamin'ity androany ity ary dia nanapa-kevitra ary mitondra fanazavana ry zareo avy eo amin'ny federasiona malagasy ny taranja ady totohondry tarihan'ny filoha lefitra Andriamanampisoa Zeze Bernard zay nangataka ny fametraha-pialan'ny filoha Rabarisoa Herimamy. Ia, ahoana moa ny gaga sy talanjona ary malahelo ny pity totohondry sy ny mpikambana. Iny moa hevitra nambaran'ny président Herimamy iny zay nilavin'ny comité exécutif, nilavin'ny tenako ary nilavin'ny koa ny ligue. Ka ny azo fivoriana zany ny comité exécutif satria raha tokantrano ady totohondry le izy dia ny asasa manila tao dia nisipaka ary nanda ny fanambarana zay nataon'ny président Herimamy. Ka ny fitakina tao zany dia mametraka fialan'ny Andriamatoa Rabarisoa Herimamy zay filohan'ny federasiona satria efa sy vitany sony ary sy ainy ny andraikitra zay sahaniny. Raha sy teny fosiny zahay hoe tamin'ny 2014 président Herimamy zay lany ho filohan'ny federasiona dia fidina par poste moa ny fifidianana tamin'izany dia ny filoha Rabarisoa Herimamy tanatin'ny état nominatif ny filoha lefitra voalohany, ny filoha lefitra faharoa ary ny secrétaire général. Sy nisy ninona na vita ny mpitantana ny membre de bureau na ny comité exécutif sy nisy akoriny ary sy nahazo certificat de conformité. Sika angamba malala sara ary nareo fikirakira fanatranjahantena fanao gazety dia raha fédération ka sy manana conformité zany na ligue na section dia sy azo atao hoe ara-dalàna. Nansoina moa zany za ary izy misy no ny angavy hiara-iasa amiko sy lasaky imbaly na impolo tonga tany antranoko izy ary nivory ny ligue ary ny ligue ny organe suprême tamin'izany raha dia nametra-pialana i vanté di TT zay président ligue namorondava satria izy ny filoha lefitra voalohany dia nitantana ny ligue zany izy dia zao zany nisy oloterana antoeran'ny TT zany. Dia zao anefa zany noho tonga teo za dia nahazo certificat de conformité zay le 9 décembre 2016 dia vao nahazo an'igny conformité zay tonga dia nanao avetrany zay nanao interligue maromaro angamba ny interligue. Ny championnat national koa sy vitan'ny Rabarisoa Herimamy indroa ary ny préparation andeha ho any Congo Brazzaville ray volana sy tapany sy nandeha tao nitavan'ny Rabarisoa Herimamy na indray mandeha ary nareo mpanao gazety rehetra angamba dia nahitan'izany afatsy ny fisofandrano any ministre ny sport tamin'izay alohany andeha zay vao nandeha tany izy. Ka zay anaovako hoe incompétent izy zahay zany dia mangataka sisy atakandro raha vao maheno zao tenina izao na ny teniko solotegnany comité exécutif zao Rabarisoa Herimamy dia tokony hametra-pialana. Ohatra n'izany koa tena rangory fototsy ny afo sy nalasa anay tany Amboro any Allemagne satria izy no tokony responsable voalohany tokony andombaravarana any ministre na makany amin'ny DCF na makany amin'ny DG Ntafita herinandro aty afara ve izy zay vao makany amin'ny DG Ntafita na makao amin'ny ministre sy fanomezantsiny satria hitanay zany fa hoe sy ainy zany ary compétent izy. Ka sarasara Andriamatoa filoha mametra-pialana fa manala baraka ny zavatra ataonao.